eo amin'ny vaovao ny finoana kosa indray dia omaly alady no tanterahana tetsy Antsahamanitra ny fankalazana ny faha-80 taona nijoroan'ny fiangonana METM eto Madagasikara, fankalazana izay nohamarinina tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. No tanterahana omaly alady ny fankalazana ny faha-80 taona nijoroan'ny fiangonana METM eto Madagasikara. Fankalazana izay nomarina tamin'ny fanompoam-pivavahana natao Antsahamanitra ka notronin'ireo olo-manan-kaja maro sy ireo mpitandrina manerana ny nosy. Mazava ho azy fa dia tonga maro be ihany koa ireo mpino, toy ihany koa ireo tokom-pihira isan-tsokajy ny eo anivon'ny fiangonana. Nandritra ity fotoana ity ihany koa dia nisy ny fizarana amboara ho an'ireo solotenan'ny fiangonana telo izay nandray anjara tamin'ny fifananana baolina kitra ka natotra tamin'ny fotoana io. Nofarana tamin'ny fanompoam-pivavahana moa ny fotoana ary teo ihany koa ny fanolorana ireo membre ny Hebrao Vohibe. Dia iny fanadetiny indray tompo-kilasy tombokovavindro etiko isarahana aminao any tokantrano any amin'izao takariva izao. Isaoranay teto amin'ny fahitalavitra matevenao nanaraka hatrany ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity androany ity. Manentana anao hatrany kosa tsy saraka amin'ny fahitalavitra mborao ireo fandarana maro izay hoarahnao aorian'izao fotoana antsika izao. Mametraka ny veloma mandrapitafandriary ny tenako tompo-kilasy tombokovavy.